Notokanana Androany Alarobia ny fotodrafitrasa voalohany foibe fikaroana momba ny fampandrosoana ny ambanivohitra na ny fo FIFA. Ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina no nitokana izany fotodrafitrasa izany. Misy sitraka laboratoara fanaovana fikaroana momba ny zavamaniry sy laboratoara fanaovana andrana ny fo FIFA manomboka izao. Anisany mananjanja tokoa ny fo FIFA satria izy no hoan'ny fitoerana manao ireo fikaroana sany eto Madagasikara. Efa maro ny fikaroana vitan'ny fo FIFA ka anisan'izany ohatra ny fikaroana iadina amin'ireo bibikely mpanimba ny voka-pambolena ary ny famokarana masom-boly. Nanambara ny filohan'ny Repoblika nandritry ny fitokanana ny fotodrafitrasa vaovao fa ny anatratrarana ny tanjona ahatonga ny Madagasikara ho sopobary eto Afrika no anisan'ny antony anatsarana ny fo FIFA. Anomboka tsy ela ny fiadinan'ny tompon-daka ny amboaran'ny Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra. Ny 12 Mey ho avy izao no anomboka ny fihafananana araka nambara ny Andriamanampisoa Alfred, filoha-hevitra voalohany Federasiona Malagasy ny baolina kitra. Manana 2 volana eo ireo mpikarakara amatarana no tompony amboara ho an'ny taona 2024. Tokony tamin'ny 17 Jolay izao farafatarany no andefasana ny anaran'ny ekipa izay isolo tenan'ny Madagasikara amin'ny fiadinany amboarany Confédération ny Afrika baolina kitra. Ny ekipa ny CFFA andoarany fotsiny ny isolo tenan'ny Madagasikara tamin'ny taona 2024 ka rehefa tafita ny dingana voalohany dia nialan-daharana kosa tamin'ny fiodinana faharoan'ny fifaninanana. Manoloana fisokafan'ny sistany ho an'ireo mpandeha avy any ivelany dia miamidina tsy kelikely ny sarandalan'ireo sidina nabakabaka mampitoy ny Madagasikara amin'ny any ivelany. Nidina hatramin'ny 50 sy 700 euro nalatsaka akory azy ny sarandalana ho an'ireo sidina miara eto Madagasikara makany Paris sy miverina eto Madagasikara. Ny fanjakazakan'ny kompania tokana mampitoy ny Antananarivo sy Paris mono heverina fa nampiakatra ny sarandalana nandritry ny krizy ara-pahasalamana no larvantsika teto Madagasikara. Efa miamby tombondray ankehitriny nisan'ireo kompania miasa ka miverina amin'ny laony ny vidin'ny tapakila ho amin'ny teo aloha izany.